andininy 10 Isaia 7 azafady andininy 10 sy ny 9. Averiko Isaia 7 andininy 10 sy ny 9 amin'aratsosikoa ahoana izy moa mety manadino ny zanan'olo fa ny vehivavy ka tsy andika fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. Tatsika tsara moa mety manadino ny zanan'olo fa ny vehivavy ka tsy andika fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. De ahoana mety manadino ihany izy ozy izy foana ny toeny mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anao. Ino efa vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao ary ny mandranao dia eo anatsehako mandrakarivo. Ny olona zany mampinono mety adinony io fa Andriamanitra tsy manadino ary mamita foantsika foana raha mideva raha mieky raha mitodika amin'ny filazantsara. Le izy zany tsy vita hoe mieky fotsiny am'sona tena mpanota tena ratsy fa miaraka amin'ny filazantsara efa nataonao Andriamanitra atao amin'ny Jesosy zay vao amarinina zay vao amasinina atsika tsara. Be da be ny olona fon'Andriamanitra tena ratsy le toetrako mpangalatra ohatr'izao zay le mieky fotsiny atsika tsara fa tsy zany tsy mijanony ao le mieky tena mieky tsara be fatarian'Andriamanitra tsika hoe saotra Andriamanitra fifanalainao iny dia nataonao atao amin'ny Jesosy satria Jesosy nivolona tamin'ny nofo fa miveloma tamin'ny fanahy. Le nofo manohatry ny fanahy ny fanahy manohatry ny nofo atsika tsara. Andriamanitra tsy manadino rehefa mieky mibaboka mitsotra dia mafoy. Atsika tsara Andriamanitra tsy manadino. Andriamanitra ozy le teteto hoe moa mety manadino ny zanan'olo fa vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. Eno izy izy mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba tsika ne zany tahakan'izany zany zao ohatrany hoe minonontsika zao mihaino tenin'Andriamanitra mihinana ronono ohatrany hoe hoarin'Andriamanitra tamin'izany zany izy hoe raha misy aza voateraka dia minono amin'renina izy. Dia tsika koa zao ohatra ny mihinana ronono mihinana sakafo rehefa mihaino zany tsika dia mahazo vahana le fanahy dia manana etaeta miova kanefany tsy mahova teny tsika araka le tenin'Andriamanitra. Moa mahova liodiny va le fotiany ary leoparda va mahova ny sorany raha izany mahazo manao tsara ianao rehefa zatra manao ny ratsy fa mivadika izy amin'izao tena hoe afaka manao tsika rehefa minoninona filazana tsara. Tena ka le izy rehefa mino filazana tsara ain'Andriamanitra ny zavatra rehefa amin'ny alalan'ny olona anao vavakantsika mpandoliana zay ny antony fifadiana atao mangina firesana amin'i Jesosy tsirairay dia farana feo ava firesana efa aitsika zany zao inona le zavatra ny antony fifadiana ataoko zao fa tsy tsy hisy asa mihitsiny Jesosy mifadiana mba azo asa. Tena Andriamanitra tena katsao alohany fatakasy ny famareta amen. Tambaliana dia farana feo ava